Mahakasika izay fampitsoran-keloka izay ihany dia manana ny ambarany ary ny professeur Honoré Rakotomanana izay mpahay-lalàna no sady filohan'ny Sénat teo aloha ihany koa. Ho azy ary dia manohana ny tokony hanomezana fahefana betsaka ny FFM mantenany indrindra tafiditra ao anatin'izay fikarakarana ny fampitsoran-keloka izay. Vola Ravavo no mitondra ny antsehirim-baovao amin'ny sarany Christian Kodramanga. Ny filan-kevitra ny fampiavana malagasy dia tokony homena fahefana betsaka amin'ny fanapahana mikasika ny fampitsoran-keloka araka ny hevitry ny professeur Honoré Rakotomanana. No marihany kosa nefa fa tokony olon-kendrona ao anatin'ny FFM izay mbola andalana amin'izao fotoana izao ny fametrahana azy. Ka ny amnistia zany moa dia efa fantatsika fa hoe raha tena tsaotsika hoe ny filozofia ny amnistia satria amin'ny crise zany reny zany dia amnistia politika. Raha vao hoe tena hoe amnistie politika dia in'le hoe amnistie large de plein droit zany hoe malalaka azy tonga dia avy hatrany zany akoatran'le hoe amnistie angatahana amin'ny misy ataontsika hoe fanadiadiana ataon'ny FFM zany. Io moa tsisy tonga lavitra moa ndrirehetra fa raha tahaka ny tenako manokana zany raha ohatra hoe ny trakefa na ny expérience raha ny tena tokony hanaovana ny amnistie io ny comité ny fampihavanam-pirenenany ny iny tena tokony mena fahefana betsaka mihitsy ary tokony olon-kendry olona tena mary no anatin'ny comité fampihavanam-pirenena ahafantatra tsara hoe inona ny ampilamina ny firenena. Zay zavatra kendreny zany hoe izavy no tokony omena fampitsoran-keloka mba haharisiny ny famelan-keloka eto Madagasikara satria nizanizy tsisy afaka hiambo famitana marina ary tsy manao eloka teto Madagasikara zany na mpitondra vina na mpitondra vina na mpitondra hoe ataontsika amin'izao fotoana zao izy tsy afaka ilaza mihitsy izy fa tena hoe madio mangaragarana mihitsy zany. Manana fijeriny amin'ny mahampahay-lalàna azy ihany koa ny professeur Honoré Rakotomanana mikasika ny efisian'ny vaomiera manokana amin'ny sahana ny fampitsoran-keloka. Fa ity indray mandeha ity dia misy vaovao zao zany voalazao eny fa misy zany hoe vaomiera manokana ao anatin'ny fitsarana tampony zay manapaka mandidy fampitsoran-keloka. Le izy zany zao dia hoe miangavy andareo mihitsy zany ny tenako ampanitry tena ny angaviko anareo zany mpikambana tadio tsara fa crise politique tikatra amnistie politique tikatra zany hoe fampitsoran-keloka politika na tianareo na sianareo tsy zao sady mijery ny lafiny lalàna nareo mijery ny lafiny politika koa zany fa tsy vita fotsiny hoe tonga dia lalàna mpiarina fotsiny zany tsy maintsy jereo anareo daholo zay ataontsika mba intaindrehetsatrano zay zany no hoe inona moa zay zany nizavana kinendro ny tediavinareo mba ampilamina firenena izavy no tokony omena fampitsoran-keloka mba ilamina ny firenena fa raha tsy mahazo fampitsoran-keloka le ohatran'izao ary milazo hoe azo ivalozana ihany koa le izy fa tsy hoe tsy azo ivalozana zany zay rehefa misy azo ivalozana kosa moa zany dia zavatra hafa moa zany zay. Raha fohitra moa zany tonga fotoana mamety azy dia mbola hiditra mihitsy no hoe ny olona tohinona ny tokony azo le fampitsoran-keloka ny olona tohinona no tsy azo fampitsoran-keloka satria zao taom-baovao zao telo amby folo amby roa arivo zao ataona ataontsika hoe fampiarabana dia ny hoe raha mampiaraba isika dia mba ho tao sambatra raha ho tao sambatra dia hoe taona hitondra filaminana taona mba ataontsika hoe hitondra fitonina eo amin'ny lafiny rehetra taona hitondra fifaliana ary taona mba hoe hivoahana ao amin'ny fahatrano zay makisikisika amin'izao fotoana zao. Mikasika ny fifidianana indray dia nilaza izy fa tsy afaka ary tsy tokony tanterahana izany raha tsy misy ny fandriam-pahalemana sy ny fitoniana maharitra eto amin'ny firenena.